Ya, faly miarahaba antsika rehetra androany alahady zao. Maraindray izy aty aminay aty amin'ny Frantsa aty amin'ny 1 ambin'ny 10 sasany. Manambahiny tsika androany satria tsy maninona andao atao hoe andro lehibe ary ilaina ihany manazava ny zavatra mitranga rehetra amin'ny raharaham-pirenena satria mba tsy haran'ny-drihatra rery aho dia tsara ihany koa mba manana akama zany na tsy maninona hoe teknisiana zany satria ny vahinintsika ato androany dia andriamatoa honorable ministre député antelma andriaparana izay raha tsy diso atoko faly miarahaba anao monsieur le député ministre, zay ny filazana azy aty aminay aty dia tonga soa eto amin'ity fandaharana ity. Faly miarahaba tompoko. Faly miarahaba anao namana Fleury Rakotomalala. Faly miarahaba ny ireo manaraka anao ihany koa. Androany moa zany ny mba ahafahantsika rehetra miomana zany sy maka référence amin'ny tantara rehetra sy zavatra mitranga amin'ny firenena dia ny resaka fitsirihana na le resaka ohatran'ny hoe validation ny terme de référence na TDR amin'ny CENI no resahantsika. Tsy azontsika ilana ihany koa ny vaovao momban'ny fisamborana mpanao gazety andriamatoa Laola Rasomaharo omaly na tamin'ny zoma alina, tsy azontsika ilana iny ka andao aloha andro alahady koa moa androany andefa hira iray tsika ahafahantsika mianakavy miomana sy ny tis teo mieritreritra hoe inona moa zany mety ho lazain'ireto goavam-be anankiroa reto. Tsy afenina aloha fa zany andriamatoa antelma andriaparana zany dia authentique champion zany amin'ny karaté raha tsy diso atao nanana te-pana mainty izy zay farafahakeliny ary manana Yoko-Geri zay ianao ohatran'ny ambonimbony Jordan izy iny sa Maosigiri izy iny raha tsy diso amin'le tongotra ao ankavanana iny, tsy zay? Tadidiko tadidiko le izy manana an'izay izy itongony iny zany ny hoan'izay mahay mahatadidina atao hoe karaté moa zany tsy tena nanao azy vitsy ny hoe manana Yoko-Geri Jordan zany ka hoe tena mipetraka tsara ery misaoka an'le olona ery ahafahany Maosigiri moa zany ohatran'ny hoe style efa mahazatra ny rehetrarehetra iny kanefa koa mametraka an'iny koa mbola sarotra ihany koa mba hahatongavany tsara eo amin'le tena hoe amin'le lohan'le olona ka eritrereto ny tongotra andriamatoa député ministre 43-44 pointure mipetaka eo amin'ny lohanao mety ho hafahafa ihany zany monsieur le président mety zay le izy ka averatsika ny vazovazo fa dia andefa n'ity hira anankiray ity tsika tsara sady tsy afenina hoe ny fanaovana an'itony fandaharana itony ary eo ataoko hoe ametrahako ny saiko manontolo ary indrindraindrindra ho an'izay mahatsapa hoe ny asana mpanao gazety zany dia manaraka hatramin'ny aina matetika fa tsy vita moramora zany. Afoka anao ny aiko Rija Rakoto Ndawary.
Ia, eny ary saika angavy kely ho antsika rehetra ato amin'ny YouTube mba engaviako anjoy ny atao amin'ny ino ty izy teo? Atao amin'ny Facebook satria ambanimbany kely le feo ato amin'ny Facebook mankatao amin'ny YouTube mba miangavy mba atao amin'ny live amin'ny Facebook daholo tsika mianakavy mandeha androany mba iangaviana tompoko miarabanao ramatoa ministra sa secrétaire d'État izy iny raha tsy diso Juliana Radoussin. Araky ny lazaiko teo hoe ho vahintsika androany andriamatoa Antelma Andriaparany marihana fa akama izy io, ny dikany hoe akama dia fikambanan'ny akama ampandrosony any Madagasikara, association natsangana fikambanana natsangana taty andafy izy io ary anisan'ny membre fondateur amin'izany izy fa ny fanarahana manokana natao anatin'izany fikambanana izany dia tsy miandany aminahy, tsy miandany amin'ny aroa fa dia ny manampy ny malagasy ary miaro ny miady ihany koa amin'ny resaka kolikoly sy ny kolikoly ny fiteny azy sy ny hoe ady amin'ny injustice zany izy mitranga any amin'ny firenena. Ny akama Antelma Andriaparany dia lasa izy teo tompoko. Lasa izy teo. Ohatrany tsika. Nakaiza anao rahalahy? Lasa aloha hiandry azy. Ohatrany tsika tapaka izy teo. Lasa vetivety tompoko. Tapaka ianao teo rahalahy. Ny akama Antelma Andriaparany zany raha ohatra zay ny tenenitsika dia izy technicien amin'ny resaka informatique io izy ary izy koa dia manam-pahaizana manokana amin'ny resaka fambolena. Aiza izy teo? Atsotsika angambany izy azy dia amin'izay fotoan'izay tsotra kokoa ny fandaharana fa aleo atsotsika izy. Ia, oui. Fa ahoana ary ny tsy mahazo? Tsy aleo eto dia amin'izay sady maheno koa ny YouTube rehetra tompoko raha tsy mahadiso. Voasy dia izy moa tsy mahafantatra ny feonao monsieur le ministre ka tonga dia andrositsika maheno koa ny ato amin'ny YouTube satria ato amin'ny YouTube koa manko maromaro ihany koa ny atoko indraindray izaho moa tsy hametraka fanontaniana fa tonga dia hoe ny resaka CENI no resahantsika hoe ahoana moa zany no tena fandehan'ity le hoe hanao validation ana TDR ny ty simulacre rehetrarehetra natao tamin'ity herinandro ity andriamatoa Antelma Andriaparany satria raha ny resaka manodidina an'io dia izaho zany mahita hoe misy fanabadona ary tena izay ny fampizarako hoe tiako démontrenao zany na dia hoe efa niresaka ary tsika satria ny resakitsika tsy voatery ho fantatry ny vahoaka ihany koa ary tsara ho fantatry ny manam-panahy sy ny hoe miezaka mba hahatsapa hoe
misy tokoa le fanabadona ao anatin'le zavatra mitranga. Mba tiako hazavainao tompoko hoe aiza ho aiza amin'io zavatra io no fitaka, aiza ho aiza amin'io zavatra io no misy ny fandrika, ary inona ny mety hifarany na hoe mety ho vokatr'izay ao anatin'ity raharaha politika na raharaha-pifidianana ity. Manana 10 minitra mihitsy ianao hitenenana, aza maika fa atao zay mampety azy, hazavao tsara ara-teknika, hazavao tsara araky ny fomba fanazavanao azy tompoko Dahoary. Aha. Mhm.
Mhm. Nummer gut. Ja. Mhm. Voilà. Mhm. Sai un naso nelle maturazione armabbiam. Mhm.
Mhm. Absolument. Mhm. Mhm. Mmh. Voilà. Oui, mhm. En commune, d'accord. Zany hoe salama daholo tompoko a, misy tonga taratara. Ho azavaiko kely izy de manière vraiment hoe terre à terre kokoa angambany a. Tiako mba hazavainao tsara ny akamo le hoe inona moa le serveur fa ny serveur fantatry ny vahoaka malagasy de ny any amin'ny restaurant tompoko. Mba azoko iny satria manjary ozy izy fianaran-tsoa zay hoe saosy laoka ny olona am'le resaka serveur fa iny moa iverenanao rehefa avy eo. Dikan'le hoe code numérique araky ny fanazavana d'ailleurs moa zay daholo le izy e. Io resaka serveur io zany ankoatran'ny hoe hacker tena hoe expert ary tena mahay miditra any anatina serveur zany zay rare zany. Fa ity zany ohatran'ny hoe miditra any an-tranon'olona ianao mandondona dia raha sokafan'le olona le varavarana hoe ity ny code dia misokatra ny varavarana ary miditra tsisy mahita. Ohatran'ny hoe tsy ao zany nareo mianakavy nefa ny tranonareo misy code miditra ao, misy code mampijanona an'le caméra de omenao amin'ny olona na ilay mpangalatra misy mpiraitsi-kombakomba zany ilay code dia ananany le code de vonoiny ilay caméra de miditra ao an-trano izy, lasa midôly ny entana, rehefa lasa izy zay vao avoakany alefany indray le code. Zany hoe raha ohatra zany miditra ao anatin'le base de données ohatra hoe mba tsy itenenako any hoe ianona, i mofo gasy ramanonaka zany no mifaninana. Ao anatin'ny base de données arian'ny ampidirana azy
I mofo gasy no mandresy. Avoakany izy rehefa mandalo am'le logiciel sy le algorithme sy lazainy amin'izy teo zany, i ramanonaka no mandresy. Zay zavatra miasa ao anatin'le logiciel sy le machine sy le manipulation sy le risque am'le fidiran'le olona ivelany, zay manipuler an'le information na le données statistique rehetra na le chiffrage rehetrarehetra dia mitongilana mankany am'ramanonaka na de hoe i mofo gasy aza no mandresy. Am'zay fotoan'zay tena teneniko amintsika rehetra fa zava-doza no mitranga satria izay mihitsy exactement no zavatra nitranga tamin'ny CENI tamin'ny 2018. Ny tiako hazavaina amintsika zany de zao: tsy mamely olona tompoko na mamely an'iza amiza, fa nahatonga saina le tenin'Andriamatora Valomanana hoe manana teknisianina tsika ao anatin'ny CENI ao, fa maninona moa no any Andriamatora Valomanana rery no manana teknisianina ao anatin'ny CENI fa tsy manana koa ny hafa, ekena ampidirina ao anatin'izay zavatra zay. Zay zany fanontaniana faharoa zay. Ary tsy aminao no apetrako zay Andriamatoa Ministra, fa fanontaniana tena constable zany raha tianareo ny etombohan'ny resaka amin'ny rahalahy de tena hoy zaho hoe fanabadona tanteraka ary tena miala tsiny ary mifoana satria ngia ministra ao anatin'ny politika tsy maintsy diplomate izy, za tsy mpanao politika fa mpanao gazety ny asako. Tena sahako miteny zany hoe miala tsiny atoko ary miala fondro hoe miteny hoe bado ny mpanao politika malagasy. Ary tena ilaina ny mianatra satria tonga ianao de mahatsapa zany hoe tsy mila karty zavatra ity, raha mba nianatra sy mitodry kely hoe tsy eto am'ty le TDR ty anie na le fitsirihana an'le logiciel ny zavatra tena zava-dehibe. Io logiciel io anie au dernier moment ovain-dala ny parametrage-n'io e, de efa vita io. Zany hoe ato am'le tenin'ny akama Antelme zany no tena marina hoe ohatry migerer an'ireny le kôdy numérique, clé moa fiantsoana azy amin'ny informatique, reny any amin'ny fijerena ny bomba atomika reny no tokony hijerena an'io, zany hoe iza ny candidat anankidimy matanjaka, de samy manana kôdy reo. Fa io tsy misokatra io, n'iza n'iza andonidony eo raha tsy izy dimy reo no mifanaraka par l'intermédiaire ny candidat-ny hoe ndao ary ho jerena omeo, fa raha tsy zany io zavatra io tompoko dia miala tsiny fa hala bato tsisy nono io ary tena hifonana, aleo mijanona de mbola tsy tonga zay zavatra zay, toy zay hiazakazaka, mampanana ahy ary mampalasalasa saina ny mahatonga ny Ngara Valomanana miteny hoe ny fifidianana no fanafodiny, tena malasalasa saina satria io zavatra io tena teneniko tena misy tsy vitan'ny hoe manipulation fotsiny io fa tena c'est de la triche. Anao fitenenana tompoko. Oui.
Mhm. Mhm. Yeah, oui. Zany hoe sécuriser koa zany. Zany hoe tsisy mahita de à distance izy manao ny calcul. Voilà. Zao zany azafady a? Matetika reo tsy fantany, fa matetika rehefa ohatran'io any Europe de l'Est le izy mandeha. Ka izao, ato misy akama zany mi-préciser an'le zavatra teneniny Andriamatoa Ravalomanana. Ka aleo vakiana tsara le izy a de am'zay fidèle le le fampitako azy. Ny tenin'izany mihitsy izy fa aleo hazava tsara. Satria tsy précis kosa aloha le zavatra noteneniko teo a. Za tsy niteny hoe miasa ao amin'ny CNI le olon-Ravalomanana, fa hoy hoe tsisy olon-Ravalomanana miasa ao amin'ny CNI, marina zay. Tamin'ny fivoriana farany teo, fa tamin'ny fivoriana farany teo, niaraka tamin'ny OIF zay nilazan'i Monsieur Fleury hoe misy mamadika ao amin'ny Ravalomanana. Manana teknisiana avy aminay mihitsy niara-nivory tamin'zareo tao. Zany hoe marina zany dia marina le taratasy navoakako iny, le nisy ny soniavin'ny olon'ny TIM. Zay nivoaka ny sasany ny fanarahana zany hoe andao tsika hivoaka fa tsy afaky nivalider an'io tsika fa tsika eto zany kanjo tato ambadika nisy ny sapotona, nisy teknisianina ny TIM nanao soni tao zany dia io le tiany lazainy eo teo zany hoe nanao fitsirihana tao ny teknisianina ny TIM de izay ngamba no nahafahan'ny TIM miteny hoe fifidianana ihany no ahafahana mandeha amin'io zavatra io nefa tsy fantany na modiny tsy fantatra. Zay zany le éventualité, na tsy fantany, na modiny tsy fantatra, na efa misy zavatra ifanarahana any ambadika any zay tsy fantatritsika zany, fa zay éventualité telo zay, na tsy fantany, na modiny tsy fantatra, na efa misy zavatra ifanarahana any ambadika any. Izay zavatra zany tsy maintsy mipetraka zay fanontaniana zay hoe fa maninona mifanaraka ny opposition zany hoe tsika hivoaka de aveo de misy manao soni ao anatin'le fiche de présence hoe TIM de aveo ny TIM vao manazava hoe teknisianina anay io. Zay zany le izy.
Michel io. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì, Kaj mihitsy. Ka zay zay zao mhm. Ndao mhm. Mh-mh. Voilà. Mh-mh. Et cetera. Oui, oui, ouais. Tu en es 142. Mmh. 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 Oui, 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 bien sûr. C'est vrai.
Marina. Zay, ny ahy zany tsy le hoe ialana am'le ady saritaka no tena problema ao anatin'le raharaha, fa le tena le esprit an'le izy mihitsy hoe ary mbola hamafisoko hoe nanomboka tany amin'ny taona roa amby sivifolo, sivinjato sy arivo amiko dia tsy nisy fifidianana marim-pototra tao Madagasikara. Tao no hoe maty tapoka ny jiro de niova ny résultat. Tao no hoe doublon, triplant sy ny karazana. Tao no hoe am'folo maraina maresy Andriamatoa Albert Zafy professeur amin'ny 4 arivo izy resy. Tao no hoe mandresy ianao Andriamatoa Ravalomanana de lasa ny Ravalomanana mitondra ny vadiny voaka ny fifidianana resy izy. Samby lehilahy ihany tsika mba samy mahatsapa an'zany hoe voninahitry ny vady zany. Za ve rangahy ty fantako hoe ho resy de hoentiko eny amin'ny HCCN ny vadiko. Fa matoa ny Ravalomanana tamy 2019 sa 2018 iny nitondra ny vadiny de nisy nampahafantatra anazy tao hoe naresy izy. Ny tiako hatongavana de zao, ato am'le fanodikodinana an'le zavatra irian'ny vahoaka sy le safidin'ny vahoaka mihitsy no tena zava-doza. Ary zay no mahatonga an'le izy hoe tsy mandeha am'zay laoniny. Zao manko le izy, jereo tsara fa raha misy de misy mitahan'ny mpifidy, mitahan'ny vahoaka tonga mifidy, raha misy angambany izy zay Andriamatoa Antelme 5 isan-jato so izay angambany ary tamy deuxième tour raha vao mainka catastrophique. Dikan'izany zany tsy afaka miteny mihitsy ny mpitondra indrindrandrindra ny am'zao fotoana zao hoe legitime izy ka anazy ny vahoaka malagasy iray manontolo no mifidy azy. D'autant plus misy ny doute be dia be ary izay zavatra zay nefany no andehanantsika am'zao fotoana zao satria betsaka ny critère ahafahana miteny izy efa nisitenao teo hoe ny 4 ny logiciel en amont en aval sy ny karazany zay andanana any am'le hoe isy ny fangalaram-bato, isy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka de mitodika ato amin'ny mpanao politika, ato amin'reto candidat hoe tena mba maty ve nareo raha mba ohatra hoe tena miaraka bloky anankiray e. Tena mba tsy eritreretina ny intérêt personnel fa amin'ny maha-candidat ho filoham-pirenena anareo mianakavy. Mba jereo re olona ny intérêt généraux na ny intérêt commun hoe isika ve de ho anisan'ny velona indrindra eto Afrika e. Raha vao io CNI io, ny ahy zany tonga de any ny fanafodiny rahalahy ny akama Antelme hoe na raha mbola io CNI io no eo fa tsisy an'izay hoe bon ok ara fa manaiky zay CNI alefaso iza ny candidat 5 majeur de menazy ny code numérique samy manana daholo, zay ny dernière solution mba mety ho atokisana izy am'zay fotoana zay. Fa raha tel que c'est parti de d'autant plus ao anatin'reto opposition misy miteny hoe fifidianana ihany no fanafodiny. Non. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a de la trahison en la matière. Il y a de compromission en la matière. Zay fiteny tsara azy. Sinon en l'espèce ka za tompoko ataoko tompoka ianao rahalahy tena n'inona raha zay na raha mandeha any amin'ny fifidianana io amin'ny zavatra mitranga eo de efa androany aho de efa miteny hoe aza mitaraina aty amiko hoe zao ny zavatra mitranga mipatritatritaka ny ery sy ny karazany
Hisoroana an'izany zavatra zany no mampatonga zay anie ny problemanay mpanao gazety e. Mba ahafahana mihaino anay de tsy maintsy miteny amin'ny teny masiaka zay. Ny anaran'zay mode de communication zay no antsoina hoe soft communication. Ary zay no tsy trapon'ny mpanao politika aminay zay, zay manko no idirantsika am'le ankiray avy eo fa raha tianao azonao fehezina aloha le am'le resaka CENI tompoko raha tsy mahadiso. Mhm, mhm, mhm. Ho pareno ozy ianao. Mhm, mhm, mhm. D'accord. Pourcentage, pourcentage. Aha, voilà. Mhm. De nitahany tamin'ny deuxième tour firy pourcent ny taux de participation?
Ilay ratsy fibrany any aminareo any grametra? Akory le pourcent izay, entre 47 et 51% izy zay, raha tsy diso. Mba hamaranako an'iny ino ty izy teo, vedin-kevitry iny a nisenyiny de zao, ianao moa niteny hoe ampanetretena, misaotra be dia be anao fa ny ahy zany ny andao atao hoe tsy crédible tsika amin-drahalahy ianao moa zany ao anatin'ny misehatra politika ihany koa ianao mety miandany, fa raha ny tena marina ity fandaharana ity tsy miandany amin'iza aniza fa ny tsotra indrindra angambany ho an'ny mpanohatra na ny hoe misy fiarahana amin'ny rehetrarehetra de mba tokony hisy vondrona informaticien manana traikefa amin'ny resaka sécurité ana réseau manazava an'io. Eto manko ohatran'ny lasalasa saina ihany satria miala tsiny aho ny zay manko ny ohatran'ny hoe transition fil conducteur ahafahantsika mandeha any amin'le vedin-kevitra faharoa hoe Lola Rasomaharo, ohatran'ny lasalasa saina ihany aho satria andriamatoa Lola Rasomaharo de anisan'ny expert amin'ny resaka sécurisation ana réseau io ary izy farany teo renseignement azoko ty dia nahazo ianao zany afaka manazava an'zay rehefa avy eo an'ity le certification antsoina hoe Azure expert c'est délivré amin'ny Microsoft Certified Technology MCT. Olona vitsy no mahazo an'izany eto ambony tany. Dommage andriamatoa Lola nosamboriny zareo reto zany Rasomaharo fa izy no anisan'ny malagasy afaka manazava tsara an'io resaka hoe ahoana io réseau io ary afaka mifanandrina tsara am'zay technicienne ka izay mino aho fa misy an'izany koa ao Madagasikara na de équivalent moindre ara afaka hanazava mba mandraisa anareo informaticien andraikitra hoe mampiantso anareo mpanao politika zay hanazava ny zavatra mety ho zava-doza, ho lany voly nareo, ho lany frein-na hélicoptère nareo, ho lany fandoavam-bola amin'ny fanofana an'ity zavatra rehetrarehetra ity nareo fa ny zavatra hitranga eo de ohatran'izao. Zay angambany ny amaranantsika an'iny fa hiditra am'le vedin-kevitra anankiray tsika le temps de se rafraîchir un peu zany satria tsy akoho de andefa hira anankiray tsika efa mahazatra antsika ity hira ity averiko ihany hoe ity hira ity de tsy mitifitra olona na iza fa isika mianakavy no manao introspective ao anatintsika ao hoe inona ny devoly ao anatintsika ao asory satria sao de manahirana mavesabesatra fotsiny fa zay mahatsiaro voatotohana am'tony hira tony de tokony hieritseritra izy hoe za tokony ve zany sa ahoana tahony maka
Eny ary tompoko dia hiditra amin'ny vetikevitra faharoa tsika amin'le resaka andriamatoa Laona Rasomaro. Raha ny vaovao fantatra eto am-pelantanana zany manomboka tamin'ny zoma hariva ka mandrapahatongan'ny androany dia nosamborona andriamatoa Laona Rasomaro ary nanaovana perquisition ny taniny amina resaka chèque sans provision raha ny heno aloha zany le conditionnel de rigueur angambany raha zay no itenenana azy hoe nisy perquisition ary resaka chèque sans provision amina ramatoa zanaka ministra taloha no resaka hiampangana azy manodidina an'izay le resaka andriamatoa en terme andriamparany moa zany raha ny tena
Farany azafady tompoko a, ialana tsiny ary fonako, zay problemako zay am'le anaran'olona, ah, dia nahalala anazy io manokana ary efa nanana ihany koa expérience par rapport am'zany atao hoe asan'ny mpanao gazety zany, ka ho raisintsika aloha ny teniny zany a, ah, hijoro ohatran'ny karazana hoe témoignage angambany no ataony na tsy fantatro, satria tsy marihana fa ity fandaharana ity a de tsisy fandaharana hoe miomankopana be zany, fa tena hoe c'est une émission vivante, naturelle, spontanée, rien n'est organisé, rien n'est préparé, fa de eto izy miteny zay teneniny eo, ka na sanatria ary izy miteniteny foana dia tsy voasakako zany fa sady direct ity no tsisy filtre ihany koa. Ndao are, anao ny fitenenana Andriamatoa. Mmh. Mh. Mmh. Ah, 50% zany. Ianao ny 9 mmh, 9 912 zany hoe raha 4 767 zany, 47 fois 2, ça fait 94. Ça ne fait que 50, non, 48 à 49% de participation. Mmh mh. Mmh mh. Adesso adesso aloha vetivety kely vetivety kely azafady tompoko. Zay zao angle hitanareo mpanao politika anareo, fa ny angle hitanay amy maha mpanao gazety anay de zao, ah, 9 900 hozy ianao ny mpifidy voasoratra, d'accord? Dia 4 700 000 no mifidy, moins de 50% zany ny taux de participation, raha izay. 2 000 000 mahery hozy ianao ny isan'ny vaton'i Andriamatoa Andry Rajoelina, 2 000 000 izy teo, 2 500 000, 2 500 000 zay 10% an'ny population malagasy. Io no ah, tam'zany notenenintsika ka, tam'zay izy 25 millions teo. De
ny andriamatoa Marc Ravalomanana moins de 10% zay zany hoe moins de any amin'ny 2 millions mahery any zany ny 500 000 tsinona ny différence hozy ianao. A zany hoe ny totalan'ny vato azon'ny Marc Ravalomanana sy andriamatoa Andry Rajoelina zany ne représente même pas, ne représentait même pas 20% de la population malgache. Hitanao am'zay, zay ny mahatonga anahy miteny amin'ny tsy anao moa zany fa miteny amin'ny mpihaino hoe le légitimité an'le fitondrana mihitsy am'zay fanapahan-kevitra raisiny sy ny zavatra ataony sy ny fijoroany no tsisy normalement fa zavatra superficiel. Hiditra am'le laola raha somaharitsika angambany ohatran'ny nitondrantsika azy teo ihany, ianao no miteny dia avy eo za mampiditra ny tokony teneniko mba ho arizanao fitenenana. Mhm. 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 Oui.
Mhm, mhm, mhm. Ai, ah, mhm, oui, mhm, mhm. D'accord. Mhm. Zay. Ozy ianao zay tsisy mifandona tamin'olona ka tsy vita hoy ianao? Mhm.
Mhm. Mhm. D'accord, verina aminao ihany aho rehefa avy eo fa misy karazany ohatrany hoe hanome précision kely anao aho a. Tamin'ny taona 2018 ity article ity no nivoaka, mitady hamako naka référence zany hoe Lola Rasomaro, MCT a, Azure Expert a, de reto no navoakany tao a. MCT non MCS, MCSI, MCSI zany hoe Microsoft Certified Systems Engineer, engineer zany hoe sur la sécurité et la messagerie. Diplômany ananany zany amin'io de resaka solutions expert koa. De ato ambony izy manana an'le hoe MCT trainers, zany hoe anakenina ozy ny totalin'ny diplômany tamin'ny 2018 fa nivoaka zany le Azure expert, zany hoe Azure expert manko a, io zany olona vitsy no manana an'io a, ary ireto diplômany reto zany de Bill Gates mihitsy no nanaosiny azy, ary ao amin'izay le noteneninao teo, préciseny tsara hoe le resaka expertise amin'ny resaka sécurité ana réseau. Azavaina tsara mihitsy zany. Zany hoe référencé zany le olona ary tiako alohan'ny hidirako amin'ny ahy a, tiako hazavainao kely hoe takony ahoana moa ny olona ohatran'izany amin'ny Microsoft, ilaina sa tsy ilaina zany? Mhm. Franchement, de sécurité koa ka. Ah, mhm. Mmh. De vitany. Ka izao le de tsy mahafantatra.
Mhm. Mhm. Zao no zao no lazain'le a za manko alohan'ny hanaovana émission zany a, de tsy maintsy mba mi-consulter ihany anareo experts zany, anareo mahay an'ity zavatra ity. Raha izay hozy izy le certification-n'ny Ngara Soamaharo, de ny dikan'izay efa tena ao anatin'le cerveauan'ny Microsoft mihitsy izy hozy izy. Ary ny olona ohatran'izany hozy, vidiana lafo. Zay ny tondrako ny fanazavako zany a, indramiko kely ty pub aposta nataon'i andriamatoa Lizanna moa zany sa Lisan Rabenjamina androany ty, ny Kylian Mbappé. Fombako manko manao ohatran'ny métaphore zay a, na maka karazana manao parallèle zany, ahafahana tena hoe mifatoka ao anatin'le sujet. Kylian Mbappé zany a, tamin'izy mbola tsy hanino tsy haninona, mbola tsy fantatry ny olona de nangataka ny papany hoe mba hilalao amin'ny Cameroun izy. Fantatritsika tsara ny kolikoly aty Afrika zany, indrindra fa any amin'izany atao hoe Cameroun zany a, vola be no nangatahany DTN tamin'izany andro zany a, de dégoûté, son père était complètement dégoûté, dia taty amin'ny fédération française ny football no nandondona ny fianakaviana Mbappé, de io Mbappé tonga amy niveau misy azy io am'zao fotoana zao. Nangataka azy, aujourd'hui je suis le joueur le plus cher du monde. Le Cameroun fait appel à moi. Il m'attribue une nationalité qui n'est pas la mienne. Alors que son père, il est camerounais. Je suis français et je resterai français. Inona no tiako hatongavana am'zay? Zao raha misy olona hoe tena hoe mba azo lazaina ao anatiny hoe olona roapolo, ka hoe fa raiky amby roapolo aho afaka milaza mombamomba ny Lola Rasoamahary de afaka milaza aho. Satria non seulement zay mifankalala tao anatin'ny tolona rehetra zay napetraka, en plus tsy indray mandeha na indroa no mipetafan'ny La Gazette de la Grande Île, marary tena marary satria à la différence ny hoe amy maha mpanao gazety any tena be dia be any no mana fangaro hoe mpanao politika ny tenako, fa zao tsy mbô nientiko tao anatin'ny saiko mihitsy zany hoe andeha an-dany andro hitory an'izato na zaroa. Tena marina le teninao, fa inona ny ifandraisan'le Mbappé sy i Lola na isika zao? Tena teneniko anao fa maro ny malagasy te hanasoa ny tanindrazana. Maro ny malagasy tena malahelo, ary maro ny malagasy tena mitomany. Tsy tanora na olon-dehibe, tena malahelo hoe tena monsieur Fleury aza mijanona re anao fa tohizo ny zavatra ataonao, fa na tsy manaraka anao direct ary zay manaraka zay ato ambadika, fa le représailles aty Madagasikara enjana be. Nanana mpampianatra aho tamin'ny université-ko tany Madagasikara. Mpampianatra informatique izy io nivoaka tany Fianarantsoa, raha tsy diso aho. De hoy izy mantsiazo hoe ianao raha ohatra any an-dafy ianao miasa, lafo vidy ho aho. Nanaraka ny teniko io rangahy io, io tanora io, raha misy de misy io telo amby telopolo taona. Amy groupe Lagardère izy no nanomboka voalohany payé jusqu'à 600 € par heure.
Rehefa nandalo taty izy 6 mois après niasany tao dia niteny tamiko izy hoe ialako izy fa mbakainy zalahy fotsiny fa ahoana ho aho? Aiky za afaka mi-prétendre jusqu'à 1200 hozy izy par heure. Ay ve ho aho? Dia niova zany ianao efa niova hozy izy. Ary aoriana kely indépendant hozy izy fa aleoko manao indépendant. Ny tiako tenenina zany dia zao. Raha olona ohatran'ny Lola Rasomahary no nijanona. Lola Rasomahary manana nationalité anankiroa. Telo ambaka maha-malagasy azy. Manana nationalité américaine izy. Manana nationalité française izy. Raha olona ohatran'ireny zany no nijanona taty andafy. Satria tsy eritreritra mihitsy hoe any Tamora no iafarako. Dia niteny anareo fa tafita lavitra. Raha olona ohatran'ny Ratsiraka Didier no nijanona taty andafy, ry professeur Albert Zafy no nijanona taty andafy, tafita lavitra. Zany hoe ilay Madagasikara zany tena tiana mahaory. Zay no idirako amin'iny fa ato amin'ilay tantara teneninao hoe feno ny critère rehetra. Averiko misy tenin'olona anankiray zay tamiko hoe ny zavatra mitranga anie président dia manko ny fiantsoan'ny olona anahy. Ohatran'ny hoe misy olona ao anatin'ny fitondram-panjakana io hozy izy. Tena ohatran'ny hoe mampirisika an'ilay président andeha hanao zavatra tsy mety. Ary misy zavatra mitranga foana isan'andro. C'est comme si on voulait, sinon comme si hoe ny tontolo any Andriamatoa Andry Rajoelina mitanjona. Zao en dehors de tout ce qui hoe chèque sans provision hoe resaka tany sy ny karazany Andriamatoa Voninahitra Eugène Zokobe efa niaraka zany. Marivy loatra ny mémoirantsika malagasy, zay ny ilana amin'ny mpanao gazety. Hoy izy tamin'ny rehefa nivory ny mpanohatra ka niteny tamin'ireo mpinamany izy. Ny tena marina anie izy tsy tokony za mihitsy nipetraka eto akaikin'Andriamatoa Ravalomanana eto. Io rangahy io izy nanagatra anahy. Chèque sans provision hoe zao sy ny karazany. Rehefa jerena le zavatra niseho momba an'i Lola Rasomahary dia tsy haiko hoe inona ny tena urgence tao anatin'ny zavatra nitranga tao. Satria rehefa nanontany reto mpitsara ianao dia hoe zay anie tsy miasa sabotsy e. Fa rehefa zavatra ohatran'io dia tsy maintsy ny procureur mihitsy midina na hoe patron moa zany ny fiantsoana azy manao zavatra ohatran'io. Ary ny zavatra marina koa tato ambadika zany ny polisy ny angaviana nanao an'io zavatra io fa tsy nentin'ny polisy. Dia ny gendarme zany ny exécuté anazy. Zao tamin'ny andron'Andriamatoa Ratsiraka Didier paix à son âme dia zavatra nitranga dia zao. Maro ny niteny tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier hoe ajanona io resaka Lola Rasomahary io. Fa dia zany taux de popularité anao efa ambany be. Ianao nefa ny andeha resaka trano tsy fantatra ahoana any na ahoana any ny andeha hidianareo dia aza miditra amin'io ianao Andriamatoa filoha. Fa zao nisy olona telo niditra tao anatin'io affaire io. Ny iray miteny eny amin'ny haino aman-jery, ny anankiroa bitsibitsika amin'ny sofin'ny Andriamatoa Ratsiraka. Andriamatoa Tintin Ravolontsaon dia nitabataba eraky ny haino aman-jery hoe ialà indray Lola Rasomahary dia tsy harisy anay mihitsy ialahy amin'io resaka trano io. Iny Tintin iny mbola miexista, afaka miteny izy hoe tsy marina zany. Tato amin'ny ankilany Ramatoa Sophie Ratsiraka mibitsibitsika amin'ny papany hoe ne me lâche pas papa.
Ary tato ambadika Andriamatoa Pierre Ribera sy ny sasany zay teny na mikopak'afo hoe: "Président tsy maharesy antsika izany io." Zao ny zavatra lazaiko ary ampitaiko. Ity iray mitoraka ity tsy mitovy ny situation satria ny zavatra mitranga de zao: ny tena marina dia ianareo mpanao politika rehetrarehetra reo, zay no ahafahako miteny hoe mba anisan'le faha 20 afaka miteny aho. Ianareo mpanao politika rehetrarehetra reo nanomboka tany amin'ny taona 3 sy 4 arivo nitsanganan'ny La Gazette de la Grande Ville. Tokony reconnaissant nareo am'le Lola Rasoamanana. Tsy nisy fitondrana ka hoe iny Andriamatoa Lola Rasoamaharo ka nindray tsikombakomba tamin'ny fitondrana. Tsy nisy. Ary zany zavatra nataony zany de niraisin'ny opposition hoe Lola Rasoamaharo akamantsika. Ary rehefa zany hoe rehefa tia mifanoherana ianao de akamanao Lola. Fa rehefa tonga amin'ny fitondrana ianao fa avalinao Lola Rasoamaharo. Izay zavatra zay niova taty aoriana satria ny teo ihany no miverina eo amin'ny fitondrana. Zany hoe raha tany amin'ny 2003 nisy ny fitsekerana ny Rahavalomanana de mba hialana, tsy Ravalomanana fotsiny, fa na hery Rajaonarimampianina ary anie nareo anie Andriamatoa niakama tratran'izany koa e. Nga hery Rajaonarimampianina anga nanagady zany, nga hery Rajaonarimampianina anga nandeha nanao règlement de compte zany. Za zao anisan'ny vavolombelona am'zany hoe raha nisy mikritika an'izany zany hoe nisy ihany zany ny olona mba natsapa-tena hoe mipetraka sy nametraka ny tenany ao anatin'izany atao démocratie, c'est l'exception qui confirme zay tianareo tenenina any. Fa ny zavatra marina de zao: raha ny tena marina ny La Gazette de la Grande Ville no anisan'ny nanapotika sy nanatsikera sy namaky batsilana ny zavatra tsy nety rehetra nataon'ny mpitondra hatramin'izay. Ary matoa tonga am'zao zavatra zao hoe chèque sans provision ary tonga de ampidiro aingany. Chèque sans provision ve anaovana perquisition? Tena mba manasa saina Mieritreretra anao Andriamatoa Filoha fa ohatrany misy zavatra tsy milamina ao ary tonga am'le fieritreretan'ny niakama an-telona hoe tena sao de le resaka réseau tokoa ty, sao de manana matériel ahafahana mitsirika an'le zavatra le riva na izaho ara mahalala an'zany hoe nakanesany tany Afrique du Sud dia nanao formation sy mipasser an'io resaka diplôma ambony io. Izaho ara mahalala an'zany, ka maika ve fa ny fitondram-panjakana tsy hahalala an'zany hoe ho dangereux ty banky ty. Satria tsy azoko eritreretina mihitsy hoe chèque sans provision, le conditionnel de rigueur de hisy ny perquisition. Vous ne trouvez pas ça bizarre ve monsieur le ministre? E Mmh mh. Mmh. Mmh. Oui.
eny e fa le démarche hoe chèque sans provision no mitondra makany amin'ny hoe perquisition. C'est quand même assez bizarre, hein? Mhm. Mhm. Bon, ato amin'le resaka hoe miteny ianao teo hoe hanome vola raha atao an'ny mpanao gazety ka maika ve fa publicité isan'andro isan'andro. Tiako précisenao kely iny a dia avy eo za manazava raha tsy madiso tompoko. Mhm. Mba hazavao kely hoe azafady tompoko. Mhm. C'est vrai, marina zany, marina zany. Donc publicité ho anao. Mm. Mhm. Aha. Ia, ka izao le izy a hazava kely hoe ahoana moa zany ny asana fanaovan-gazety zany. Raha misy asa tsy mampidi-bola indrindra dia ny fanaovan-gazety. Tokony ho fantatry ny maro, zay no mahatonga anahy miteny hoe raha izaho efa mipetaha la gazety ary raha ny farany indrindra angamba à peu près teo amin'ny 2 volana zay na 3 volana, indrindra tamin'ireny élection présidentielle taty Frantsa reny tamin'ny 2022 izay nolazaina moa hoe hirakiraky ny parti En Marche ny tenako, Zangamona Maly, Zangamona n'inona fa rehefa miditra amin'io araky ny teneninao dia marina lazainy ny mpanao gazety. Fa ato amin'le resaka vola, effectivement misy resaka vola ny fanaova gazety. Zao efa nazavaiko io zavatra io, fa ny olona tsy te handray na olona tsy te hivoatra na andao atao hoe tsisy saina no tsy mandray. Ny firenena mandroso dia efa miditra amin'izany atao hoe resaka lobbying. Ary efa tany amin'ny 200 taona tany aloha tany no efa misy zany atao hoe lobby na hoe lobbyiste. Tianao ho lansena ny coca anao, Coca Cola zany, dia manatona ny mpanao gazety ianao mba hanaovy article ohatran'izao zay ça vous coûte tant. Misy mameno ny coca anao, Coca Cola anao zany hoe mankarary vavony
Dio alatsao anatina WC septika anie io, de manatona mpanao gazety ianao, savokoto tapo. Zany hoe ny côté ana démembrement ana lobbying hitan'ny vahoaka zany sy tonga de mitsatoka ao anatin'ny mason'ny vahoaka dia ny gazety na amin'ny alalan'ny jerena maso na amin'ny alalan'ny nenona sofina na amin'ny alalan'ny hoe vakiana amin'ny maso. Anamanjera ireny zavatra ireny tompoko, ialako tsiny aminareo raha izay no mankarary ny fonareo de adonay amin'ny rindrina ny lohanareo zay mihaino ahy fa izay ny zavatra misy. Rehefa misy madilana ho teteniny reo mpanao politika ireo dia manatona mpanao gazety hoe mba harovy aho. Rehefa misy madilana ho teteniny reo mpanao politika ireo ka mivoaka any amin'ny gazety, tsy ny ray aman-dreny indroa no misy manatona hoe Monsieur Fleury ambany fona aho. Aza voaka io ohatrinona no menanao. Aty amiko aloha ireny voaompa, fa zao kosa efa nanana gazety tamin'izany andro. Ty manko tsy mandoha vola ty, jiro sy ny karazany ty, fa idirako zay avy eo. Efa nangata-bola aho teto hoe mba hampio aho am'ty asa ty fa tsy arako intsony ty. Ny jiro anankitelo mirehatra ato, ny telefôna, ny procès. Fanaovan-gazety koa misy démarche any amin'ny justice, any amin'ny fitsarana ary mety mampigadra. Tsy ny ray aman-dreny indroa no tena hoe ampio ara-bola raha tianareo ty fandaharana ty, direkta zany. Ary misy manampy ara-bola ty hoe Monsieur Fleury aleo mba alohanay ny avocat, de mandefa mihitsy le olona tonga de any amin'ny avocat. Fa ny mpanao politika malagasy rehefa mivoaka miboridana ery amin'ny gazety ery izy de manatona anao izy, miangavy izy hoe tena mba ohatran'izao re, mba hifonana re lola ohatran'izao ohatran'izao. De mandoa le olona, raha zay no antsoina hoe extorsion, tsy mino aho. Fa na ny olona mitory an'i Lola Rasomaharo amin'izao fotoana izao ary, enga anie mba ho diso aho, ary enga anie mba ho diso ny vaovao azontsika. Fa za miteny anareo fa tsisy olona manakaikikaiky ka manadidididina an'izany atao hoe politika ka madio ao Madagasikara. Ny mpanao gazety de azo resahana tsara izy ary azo ifampiresahana, fa de là à dire hoe avoakako ny article anao de meo an'izao aho, ohatrany tsy mino an'izany aho, tena miala tsiny aloha satria Lola Rasomaharo tsy io fanaovana-gazety io no nampanan-karena azy, efa nanan-karena meloa izy. Ary asiako sans provision zany, tsy tranony iray na roa no tranon'ny Lola, manana trano maromaro izy. Ny ambasadin'ny ambassadeur any Afrique du Sud tranony no ipetrahany. Raha zay no tiana ho fantatra. Na izany na tsy izany, halako ny misambotra sy mampisambotra mpanao gazety zany. Faly manko zao ry Lalatiana Rakotondrazafy, faly ireto mpanao gazety hafa hoe n'inona ny fatiny n'inona ny tady kirarony. Fa zao ny zavatra ampatsahiviko anareo, rehefa tafiditra tao anatin'ny cafouillage nareo, iza no mitsangana teo? Tsy Lola Rasomaharo no devant teo. Andeo ekena hoe Jilamboto Andriamatoa Lola Rasomaharo, fa nareo koa nga madio. Nareo ne tsy madio hoe? Tsisy madio ne nareo reo hoe? Rapitso anie mety toronareo hoe? De rapitso nareo vao hiteny hoe omaly ianao tena azafady. Za je vous dis, resaka corporatisme io. Androany ianao misotro champagne, fa rapitso ianao mihinana ny tady kiraronao de aza mimenomenona. Zay no tiako tenenina tamin'le hoe aza miantso ahy raha mihinana ny tady kiraronao anao rapitso, satria fantatro meloa io zavatra io hoe mialany fa hisy ampiana ny tady kirarony eo.
raha mahatadidy ianao andriamatonga an-telma, jereo zay publication zay fa lakamisy zay no navokako. Fa tsy ninona hoe anao an'izany ve ty fitondrany ty. Azonareo verifiany zany amin'ny publicationko. Lakamisy any nanao an'izay hoe rehefa ina mitady kiraronareo nareo any aoriana aza miantso ahy. Satria io zavatra io misy torony io. Misy tsy mino aho hoe ao anatin'izao circonstance pré-électorale rehefa mivoaka manko le zavatra nataon'le préfet asa raha tadidinao an-telma le tany Tamatave hoe tsy azo atao ny manao an'izao, tsy azo atao ny manao an'izao. De saky hazakazaka hiteny hoe marina kosa ny an'le préfet satria période sensible zao, aleo tsy korontanina ny tanàna. Fa soa ihany aho fa tsy miteny satria tsy ampy roa andro akory le fanjakana. Zay tokony hiditra ao anatiny hoe aleo tsy korontanina rangaha fa azo atao hoe contrôle judiciaire mahazo an'le rangaha ty, de mena IST izy, de tsy mahazo mivoaka an'Antananarivo satria anahirany ty cause ty. Fa tonga de direct any am-pigadrana. Zany hoe misy zavatra tsy milamina ao. Fa ahoana mihitsy moa zany misy mpanao gazety manoratra manimbatsimbana isan'andro. Nefa toa ohatrany mba naheno koa aho hoe foloa nampitarika fivavahana tafiditra tao anatin'ny fanokanam-panjakana. Tao sady tsy natsoina tany amin'ny BC no tsy nihazakazahana amin'ny fanenjehana azy. Zany hoe ao Madagasikara zany misy lalàna anankiroa. Misy lalàna hanenjehan'olona akaikin'ny élection fa mety hanakorotana. De misy lalàna hoe ty olo ty sarotra be ny hisambotra an'ity fa mety hampisisy korotana. Isentsikely rahalahy dia hamarana azy tsika avy eo fa tiatsika loatra ty tanindrazantsika io. Ino koa nidiran'le bandy iny teo? Ino ty izy teo? Hira anankiray tsika, alefa hira anankiray dia hamarana azy tsika avy eo. Dahory.
Eny ary amarantsika meko anao fitenenana miakama antenne. Allô? Allô? Miakama antenne, mbola ao ve ianao tompoko? Andraso atsotsika indray izy a. Allô? Oui, amarana fandaharantsika tompoko a. Omeko anao fitenenana dia faranantsika izy avy eo. Tapaka manko izy teo satria nisy ny antso a, dia oui, farananao zany am'le vidik-kevitra anankiroa teo a, inona ny lesona tokony ho raisina, satria fomba fanaony eto am'ty fandaharana ity no tsikera fa tsy maintsy koa nefany manome vahaolana, zay foana ny fomba fanaovantsika azy, zay no mahatonga an'izy hoe tsika ny eto zany plutôt observatoire fa tsy mpitsikera ohatran'ny ataon'ny sasany. Ndao ary tompoko. Mhm. Mhm. Marina mihitsy. Mhm. Bien sûr. Mhm. Ary ny atao am'le ratsomahary. Mhm. Tianao se
madio. Nahatratra adiny roa tsika raha ny tena marina. Misy tenin'le raha namana zay, io moa tompon'ny teny eny ambany tanàna eny hoe fahalalana tsotsotra io bainina hozy izy mandry anahy. Fahalalana tsotsotra io président. Vavangisy hozy izy tsipaky ny miala aina. Hoy le raha namana zay, tsy izay nindramiko zay tsipaky ny miala aina zay, fa io fahalalana tsotsotra io. Io fahalalana tsotsotra io dia andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana no tena mpiteny an'izay ary tena marina. Fa nindramin'ny faritra Iva izy io. Zany hoe mba ahafahantsika mamarana ny zavatra rehetra dia zao: tsy mahafaty ny mpanao politika ny mampiantso teknisianina ambony amin'ny resaka informatika. Maro izy ao Fianarantsoa dia mba mampahafantatra hoe ahoana tokoa zany risika tenenin'izy raha zany, ary tsy mahafaty koa ny hoe ny fampiresaka satria ny antso voaray vetivetika teo zany nasoratra de hoe tsy hitan'ny fianakaviany mihitsy ary tsisy fifandraisana ara-tarobia na hoe aiza no misy an'ge Lola Ratsimaharo amintsika miteny zao, ary miasa saina tanteraka ny fianakaviany. Raha izay, faharoa aleo tsy lazaiko fa hifanao velomitsika ary tsy hifampirary ratsy fa hifampirary soa. Petrakitsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy mampanino milaza hoe mitondram-bavaka ho an'ny rehetrarehetra. Eny fa na de ny mpitondra ara, satria n'inona tsy mety ataon'ny mpitondra dia tsy maintsy atao ihany ny famela heloka. Taritiko am'zany nareo mba hisian'ny sainareo sy ny fanahinareo, hifantoka am'zany atao hoe tena fitiavana tokoa, fa tsy andeha any amin'ny fankahalana. Izahay eto am'ty fandaharana ity de averiko ihany, tsy maka halana iza n'iza, mety masiaka ny fitenenana izy, ny zavatra mitranga, fa tsy maka halana iza n'iza zay tompoko. Zay ny porofo vao nentiko vao teo hoe zay rahalany teo teto zao de anisany seho mivoaka gazety tam'zany andro, fa tsy zany ny andeha hamalina afaty olona na hoe andeha ho faly amin'ny fahoriana. Rapitsinareo reo, reo vinivinitra aminareo reo, efa niteny an'izay aho hoe rehefa eo am'fitondrana nareo dia fa valinareo fleurir Kotomalany, fa rehefa tsy eo am'fitondrana nareo de namanareo aho. Mampagaga, veloma tompoko, adalan'i Jesosy, adalan'i Jesosy zafady tompoko Rija Rakoto sy Joseph Dafy.